toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio hiaino anao olona tsotra ao amin'i Kristy ny mpitondra fivavahana. Manana zavatra mba Kristy ao anatinao olony ary na mpitondra fivavahana aza oliana. Araka voasoratra ao amin'ny filazantsara Luka toko faharoa andiny faha enina amby efapolo tapany B amin'ny anaran'i Jesosy hoe hitany teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy nipetraka teo ampovoan'ny mpampianatra ka niaino azy sady nanontany azy. Hitombo fity amin'Andriamanitra sy amin'ny olona koa ianao tahaka nahazo an'i Jesosy Kristy araka voasoratra ao amin'ny filazantsara Luka toko faharoa andiny faharoa amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Matoki fotoana filazana fanambarana na révélation izao. Vavaka isika ray eo ampio ireo irakao mba hanana fahasahiana hampanetretena ilaza ireo zava-miafina izay hanafainganana ny fanatanterahana n'ireo planina lafatra efa napetraka ao ho an'ny taranakay sy ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.